Yo faly miarabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto songasy ato anatin'ity vidéo ity tsika de resaka indray mahakasika ny gitara basse ohatriny ahoana moa no fomba imixena marina ny gitara basse rehefa live indrindra de omeko ohatra kely nareo fa raha ohatra amin'ny farany vidéo de misy pratique kely zany mampisehoako anareo sy ampianoko anareo ihany koa ny feoany zany. Isan'ny zavatra iveritsika tena important mihitsy io basse io satria tamin'ny fotoana nanaovana masterclass tany Madagascar rehefa tafahona tamin'ny ekipa rehetra de nisy an'izay terme zay moa mivoaka izay efa fantatrareo tsara mihitsy le izy hoe basse mandady amin'ny tany. Efa zavatra efa mifamatotra amin'ny culture antsika malagasy mihitsy io gitara basse hoe tena farak'izay tena matavy tena hoe gonflé tena bloc io anisan'ny tena lasa abus mihitsy moa zany le izy tsy fantatro hoe ahoana ny fomba ilazana anazy hoe mbola misy mihoatra an'izay aza moa fa tena tiantsika ho farak'izay tena atavy indrindra io son io satria rehefa hoe matavy sy mitoboka le izy sy mandona ny fo de zay tena important be mihitsy de zay netreretintsika hoe tena tsara le sonao satria tena natavy be le son de ho resahantsika ihany le satria misy différence daholo ny mix ny frantsay zao rehefa manao mix de hafa mihitsy ny azy ny sofiny hafa mihitsy ny fomba fanaovany ny EQ ana basse ny suisse ndraiky ihany koa de hafa mihitsy ndraiky koa ny américaine samy hafa samy arakaraky ny culture le izy marina hoe ny antsika malagasy ohatran'izay fa misy point négatif ihany ao anatin'izay satria rehefa tena mieno indraindray matetika eny amin'ny mix antsika malagasy na ty ivelany any France sy ny any Madagascar rehefa mandeha io mix io de rehefa mieno le gitara basse ianao de eny hoe migobogobonao fotsiny le izy de reraka be eny fotsiny hoe kofona be zany ny sub zany fa tsy tsara tsy défini intsony le son. Ina no mahatonga an'izany? Ny facteur voalohany mahatonga an'izy io de tsy fahaizantsika migérer ny resaka EQ. Ny zavatra mila fantatra de zao hoe ny 20 isanjato ny son tsara ny mahatafa ny son io zany dia ny fananana fitaovana tsara. De ny ambon'izay BDP fa ny tena marina zany zavatra ngeza be zany de les sources les sons les sources les sons mihitsy zany no mila tsara. Raha iresaka source zany tsika ny amin'ny basse de mazava ho azy ny gitara basse rehefa tsara io gitara basse nao io rehefa haut de gamme le izy de arak'izay ihany koa définition an'le son ny dynamique an'le gitara basse fa tsy resaka an'izay zavatra zay aloha tsika satria lasa hoe tonga de avy hatrany tonga de lasa mivadika resabola le izy fa iresakitsika par rapport any resaka EQ. Avy any amin'io gitara basse nao io matetika tsika indrindra fa itsika malagasy tena tia gitara basse active. Inona moa no mahatonga antsika tia an'izay satria misy préamp ao anatin'le izy de afaka mirégler EQ tsika ambony kokoa ny niveau de sortie satria efa préamplifier le signal de noho zany avantage rehetra zany de alohantsika mividy gitara basse active. Ianareo bassiste nefa tsy voatery tena afehy an'le resaka EQ. Ny zavatra misy rehefa tonga any amin'ny live nareo miaraka amin'ny gitara basse active de ny ampli basse mbola misy EQ indray ihany koa eo amin'le ampli. Zany hoe double EQ zany sady efa misy aty amin'ny gitara mbola misy eo amin'le ampli mbola misy ihany koa any amin'ny console de mixage avy eo zay zavatra zay mila fiarahana miasa tsara zay vao ho tonga ho défini tsara io sonareo io any amin'ny face. Tonga de ny zavatra tsy azo atao mihitsy aloha ny resako voalohany zavatra tena tsy azo tsika atao voalohany dia ny booster ny fréquence grave satria maninona moa tsy azo tsika atao loatra booster an'le izy matetika rehefa tsy de tena tsara le gitara BDP mantsy le facteur ao anatin'le izy ihany koa raha resaka le gitara fotsiny tsika misy ny corde misy ny préamp misy ny qualité ny électronique zany zavatra rehetrarehetra zany miara-miasa ihany koa zany fa zay ho anao musicien zay fa ho anay technicien raha fa booster ny fréquence grave iny ianao de iny tsy mazava tsara hoe inona exactement les fréquences tena boosteny fa raha maka exemple zao tsika ho an'ny Ibanez SR 305B reny zany zao no lasa ohatrany hoe référence atsika malagasy am'zao de hita hoe rehefa mibooster zany ianao de any amin'ny plus 15 décibels any manomboka any amin'ny 20 Hz pofona zany hoe tena hoe sub mihitsy zany le izy ka hatrany any amin'ny 100 Hz eny vao manomboka midina le courbe. Dikan'izany de le son zany lasa sub tanteraka zany le son mivoaka avy amin'le gitara basse ka rehefa sub tanteraka le son mivoaka any amin'le gitara de tsy heno intsony lay note exacte tena tendrenao zany hoe rehefa définition tanteraka an'le son zany rehefa mitendrenao ohatrany hoe tokony manaraka an'le accord de tsy heno intsony madio hoe
inona exactement zany nao tsy tendrenao zany fa lasa monomononao fotsiny le son indrindra moa fa rehefa mbola asina compression indray le izy aveo zay mbola resakafa indray satria arakaraka le comportement le compresseur indray vao mainka tena tsy zavatra eno zay mahatonga an'ireny mix atsika reny rehefa mandeha le fasy de tsy zavatra eno zay tendren'le gitara basse fa de zay fotsiny fa matavy fotsiny le son de ao mono de indraindray na mivalana aza le gitara tsy manitsaka an'le case tena tokony ho izy fa ohatrany hoe misy zavatra kely mivalana de tsy eno tsony fa lasa mifangaro izy de lasa mivibra fotsiny lasa misy vibration de zay na enona anazy hoe tsy mifanaraka zany accord zany fa tsy eno mazava intsony ilay son ka zay zavatra mihitsy no antony mahatonga ana miteny hoe aza boostena ny grave afaka ampiakarinareo kely le izy fa raha vao boostenareo io de miova tanteraka ny nature an'le son zavatra anankiray ihany koa mahazatra anareo bassiste tonga de mampiakatra le écu izy anankitelo tonga de ampiakarina daholo na ohatrany ahoana fomba fanaovanareo anazy mitady an'le son mangetotra koa nareo le growl de ohatrany hoe boostena le medium de nefa rehefa boostenareo daholo reny fréquence reny de lasa kely les plages dynamiques par rapport les jeux anareo par rapport les nuances ataonareo zany lasa tsy eno intsony le tena vrai nature an'le tokony son ana gitara basse raha tianareo hiditra lalindalina kokoa tsika sanome exemple de manorata kely ao anatin'ny commentaire ao de ho resahantsika mihitsy hoe ohatrana ahoana ny tena tokony ho izy fa raha ho anahako manokana zany aleoko lavitra averiko ihany zay teny zay hoe aleoko lavitra mahita bassiste manana gitara passive de am'izay fotoana zay vitsy ny réglage ananany am'izay fotoana zay mahazo son neutre kokoa zay makany amin'ny fasy de mora kokoa exploiter anazy sy manatsara an'le son zavatra dintsika nefa volazako teo aloha teo hoe io ampli zay ho ampiasainao io efa misy EQ koa io de ao anatin'ny EQ iny koa mbola afaka amboarinao tsara zany eritrereto rehefa boostenao aty amin'ny 20 Hz 30 40 efa matavy be sub be zany le son de nefany ao am'le ampli anao koa mbola ho ampinao de tsy fantatra eritreretinao hoe io ampli anao angamba de eritreretinao hoe asoloan'le fasy mihitsy de hoe tonga de ipoka mihitsy io trano io zany ny veranao anazy angovotra non io ampli io rehefa kely io de kely io fa izao le son mivoaka avy aty aminao ho isan'izay neutre indrindra zany hoe balance tsara de aveo any amin'ny ampli izy no tianao ampina raha ohatra ka tianao ampina fa alohany makany amin'ny source makany amin'ny fasy raha mampiasa DI de maivamaivana am'izay fotoana zay note rehetra tendrenao eno tsara daholo ny jeu karazana jeu ataonao mety manao karazana lick anao mety manao slap anao na zavatra ohatran'izany mora kokoa ny maheno anazy sy manome valeur an'le izy arakaraka le fomba fitendrinao noho le matavy fotsiny le izy de ny olona any amin'ny fasy indray no miteny hoe tsy eno mihitsy le basse ampiakapikaro kely le basse fa tsy eno mihitsy zay tendreny nefa avany le source mihitsy no olana am'izay fotoana zay omeko anareo ny ohatra anankiray zay tena réglage ampiasaiko foana le izy de ahafahanareo maka lesona sy mieritreritra hoe fa maninona tokoa mo no ohatran'izao ny EQ anaovan'ny ajazy samy manana ny goany ihany koa le izy ary arakaraky ny karazana mozika ihany koa fa mety ahafahana maka lesona ihany koa nefa zay elare atao anatin'ity ohatra anankiray ty de misy son zany reto efa nalaiko tamina tournée anankiray de son brut izy ato tsy misy correction mihitsy aza na ray aza makato directement miditra multipiste makato amin'ny console zay ampiasaitsika androany dia ny wing ny Behringer ny zavatra ataoko voalohany de enregistrer aloha ny zavatra hitatsika voalohany atao anatin'ny canal basse nanena kely ny trim à moins 5 décibels satria mazava ho azy avy any amin'ny son efa vita enregistrement zany de ny son efa vita enregistrement ambony be ny tena marina tokony moins 10 décibels mihitsy ny pad tokony atao aminy fa ny anazy zany aloha zany nataoko moins 5 de mazava ho azy zany somary isy menamena kely any aty orange kely any aty fa tsy de maninona loatra keta réglage na keta ny basse tsy tena ilaitsika loatra iny fa apetrakitsika ihany de izao no EQ misy ao anatin'le izy hitatsika am'izao ny fréquence grave rehetra manomboka eto amin'ny 200 de milatsaka daholo manao shelf zany amin'iny côté iny zany hoe rehetrarehetra ka hatrany amin'ny sub zany midina daholo ka angambontsika hoe fa maninona no ohatran'izay le satria mba analana an'ilay son monomonina be satria misy compresseur le izy après de ny comportement le compresseur ihany koa mbola resaka hafa ihany koa zay de zay mahatonga an'le izy hoe ampidintsika aloha iny indrindra fa le bas médium iny satria iny no tena anisany mandreraka be an'le sub aveo rehefa anaty mix izy
de lasa ratsy be. Somary boostena kely eto amin'ity partie 600 kilo iny mba eno tsara le timbre io zany miankina am'le son le guitare bassinao ihany de eto amin'ny 7000 à 8000 eo angambany mba manome présence kely an'le basse. Ankoatran'izay compresseur tsotra 4 sur 1 4 pour 1 de ni soft ni de attaque à 50 millisecondes zany hoe compresseur tena doux mihitsy zany le izy. Ao aorianan'izay rehetrarehetra zay satria nanesoratsika le grave de somary ohatrany hoe manque kely zany le taviny de afaka asina psychobasse kely mba manome an'le sub zany raha ohatra ka ilaina zay fa eto zao le izy tsy ilaina de ampianoko anareo tsy falefantsika hatramin'ny voalohany le hira satria lasa mihaino hira fotsiny tsika fa le ohatra eto no jerevantsika zany hoe tonga de fa eny ampovoambony eny zany no alaitsika. E precisava magari ti andareu a tua favela Tapinazani lalana veny avaratra atao anatin'izay zao mbola tsisy an'le psychobasse de fa eno hoe efa tena matavy tsara mihitsy ny grave. Ny tena marina koa zany raha ohatra ka tianareo zany ny son tena hoe haute définition iny matetika zany aty amin'ny main moa zany aty amin'ny mastering zany ny mastering zany no efa manome an'iny satria ny fréquence grave angamba ny 90% an'iny guitare basse fotsiny no tena hoe midina manomboka eo amin'ny 80 ka hatrany amin'ny 20 Hz zany de zay mahatonga an'le izy efa matavy be le izy na tsisy an'le psychobasse fa de hoactiveko le psychobasse ataontsika solo izy mba hoeninareo ohatra na ahoana le son lesy. Sosinai manuka chalala tenebuzi is like my head sosila magaga easy like panza que tu pudier ana paifala easy mone mani chami face ore precisa de zay le izy ry zareo raha ohatra ka tianareo ny aino an'ireny mix reny de afaka hojerevantsika miaraka le izy raha ohatra ka tianareo fa hatreto aloha zany mbola tsy nahazo autorisation nafahana mamoaka an'iny zay mahatonga mbola tsy mamoaka ny ireny zavatra ireny zany. Ny zavatra tiako ambara atao anatin'le izy de zao hoe raha ohatra ka tianareo le son atavy tsara de mizaha manampy sub satria matetika tsika le balance an'le face le sub zany tsy ampy isan'ny sub de lasa ohatrany hoe tiatsika tavy be le son de tiatsika lasa le EQ ny force tsika ibotsina be
de amin'izay zany lasa miforcer les sub zany miforcer mamoaka le mampiakatra an'iny fréquence iny de amin'izay fotoana zay nefany le son tsisy qualité na son tsony satria kofona le izy eny be mihitsy kofona le izy monina fotsiny le izy de tsy tsara le son ka zany hoe de raha ohatra ka tianareo zany mba hoe atavy tsara kokoa mihoatra lavitra noho zay de appuie le sub appuie izany sub fa aza booster loatra an'le izy mba ho tsara ny définition de son mba ho tsara le izy raha ohatra ka tianareo nefany ny ho mbola atavitavy kokoa le izy de any amin'le enveloppe izy amboarina any amin'ny master izy no ampiana amin'izay rehetrarehetra mba miaraka daholo zany le balance an'le izy fa tsy hoe le basse rehetra no forcena de tsy hazava le son zay aloha ny torohevitra hitako hoe tsotsotra sy fohifohy indrindra fa mbola hodirantsika lalandalina kokoa le izy raha ohatra ka m'intéresser anareo fa zay aloha ny am'ty raha ohatra ka hitanareo fa mahafinaritra sy tianareo foana ny fifampizarana ohatran'izao de mba azadino manisy ny j'aime sy ny mizarana zany amin'ny namantsika rehetra de izay koa no ametrahako ny veloma mandra-piona amintsika rehetra indray